vavy any zay manaraka télévision malagasy amin'izao takariva izao anaraka mivantana ny lalao eo amin'ny Paris Madagasikara sy ny ekipam-pirenena komoriana isika afaka minitra vitsy lalao tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana ikarana amin'ny mondial 2022 andro fahasivy mialohan'ny andro farany ity lalao eo amin'ny Paris Madagasikara sy Komoro ity derbian'ny ranomasimbe indiana izay no azo ilazana ity fiorana anandanja ity anisany kiondalana ihany koa ty ho an'ny Paris Madagasikara nofisana izany hoe mondial 2022 izany zava-dehibe ny fahitana ny fanjesena amin'ity lalao izay tanterahina any amin'ny stade-ny Félix Boigny any Côte d'Ivoire izay no safidin'ny Komoro apetranoina ity lalao ity izy ireo no mandray lalao raha nita ihany koa somary manerika ny andro any toerana raha nita dia akanjo maitso ny collegiant'ny Komoro raha itoka nao ny fanamina mena kosa ny Paris Madagasikara iaraka ampiaina mivantana ity lalao ity miaraka amin'ny teto canton Varson iavitra Rakotoarsoa izay miralalo no ampiainantsika mivantana ity lalao tanterahina any Côte d'Ivoire ity. Miarabanao Canton Varson miarabantsika rehetra any atokantrano any manaraka ny télévision malagasy amin'izao fotoana izao andro fahasivy ny vondrona ho an'ny fifanitsanan'ny mondial 2022 izay ampatsivy ny Andohana fa mondial na fedina tompon-daka eran-tany izay atao any Meksika, États-Unis ary Canada raha ny vondrona izay tsara ampatsivina ihany fa Ghana no mitana larana voalohany manana isa 7-20 faharoy Madagasikara manana isa 9-20 fahatelo ny Sri Canton Komoro manana isa 10-20 i Mali kosa ny eo amin'ny larana fahaefatra manana isa 2-20 ny République Centrafrika izay larana fahadimy manana isa 10 efa tsy manana herintsika tsony ho an'izay fifanitsanan'ny mondial izay fa ndeo arahantsika aloha ny hira-pirenena malagasy. Izay ny hira-pirenena malagasy reo ihany koa ny mpanohana malagasy ny toerana reo vahoaka malagasy reo olona mponina mipetraka any Côte d'Ivoire andeo arahantsika kosa ny hira-pirenena komoriana. Izay ny hira-pirenena ho an'ny tarika rotota ao anatin'ity lalao ity efa nivoaka ihany koa aloha ny mpilalao 1-10 voalohany mijoro atsika malagasy raha ny hita dia tsy misy fivana aloha zany raha oharina tamin'ny composition tamin'ireo lalao roa farany ho an'ny Paris Madagasikara
eo amin'ny mpianjarato ahitana ny Jordan Dupira, eo amin'ny vodalarina kosa ahitana ny Rado, Ishan Karia, Sandro Tremolea ary Morgan Jean-Pierre. Eo amin'ny irakiraka indray misy ny Marco Ilema Artra, Ryan Arvelson ary Clément Couturier. Any amin'ny lohalarina kosa no ahitana ny Eladaria, Warren Kadi ary Arnaud Nayaya. Ho an'ny zareo komoriana koa zany tazantsika amin'ny sary izany Anif Pandora aloha no mpianjo zareo eo amin'ny vodilaharana ahitana ny ry Benjamin Youssouf izay tazantsika amin'ny sary teo izay fa ao anatin'ny herika orana tanteraka ny kianjany Felicia na Félix Houphouët Boigny any avaratra Abidjan misy an'ity kianja ity. I Komoro aloha mandray ny lalao amin'ity andro fahasivy ity ary Madagasikara izay hanafika any Mali koa ao amin'ny kianjany 4 martsa any Bamako any Bamako Mali nanaovana ny andro fahafolo farany. Teratany Marokanina io na Paris Madagasikara sy Komoro ity Rainar Velson sy larana fafolo Aim Sangama anisany hoe mpilalao plus sélectionné moa zay filaza azy amin'ny teny vahiny voantso matetika ao anatin'ity pirenena komoriana ity miresaka amin'ireo mpitsara komoriana. Ohatsika malagasy ahitana 720 mirahalahy ireo mpilalao natsony mpanazatra Corentin Martins hiatrika ity lalao ho an'ny andro roa farany anatin'ny fifantsarana ho an'ny mondial 2024 izay anisany mbola ao anatin'ireo mpilalao mpiandry toerana aloha ry Nina Tordo, eo ihany koa ry Nicolas Mamsou Jiva ihany koa tazana tavaverina tao anatin'izay hoe lisitra natsony mpanazatra izay teo ihany koa ary Joanzi ao anatin'izany ihany koa voantso miverina indray ao anatin'ny ekipirenena Joanzi fa ry Ryan Ponty izay angamba no Jiva sy Ryan Ponty no anisany hoe mpilalao natsona mpilalao tokana kosa no mpilalao vaovao samba niaraka amin'ny Paris Madagasikara ho an'ny sokajy izay dia feno asina Gilles ilay lohalarana izay teo aloha izay efa lasa mpilalao ny Almerek any Soudan amin'izao fotoana izay miaraka amin'ny lalao amin'ny Nicolas izy milalahy ireo izay anisany niatrika ny Chan fara teo araka nefa nolazaina teo dia manerika tanteraka aloha manorana mihitsy moa izay no azo lazana ny toetrandro any Côte d'Ivoire any ao amin'ny kianjan'ny Félix Boigny no anatanterahany ity lalao ity zany ny mpitsara marokanina Samir Gizar. Marokanina avokoa ny mpitsara anatin'ity lalao tsika malagasy aloha zany no manao ny coup d'envoi dia any aloha any mandefa ny bola. Raha tazantsika amin'ny sary zao tena orana malaza misy orana matetika ihany koa any Abidjan any Côte d'Ivoire any na izany raha tsy manakana ny lalao akoatra ny lalao izay eo na Madagasikara moa dia misy lalao maromaro no natao teo nisy ny fionana teo amin'ny Eritrea sy Maroc izay tsy afaka nolalaovana teo ihany koa ny ady tsara ny Cap Vert dia raikitra aloha lalao eto amin'ny kianjany Félicia anatin'ity orana ity. Somary matromatroka mihitsy aloha ny sary hita hiavitra anatin'ity lalao ity ny possession de balle aloha dia anjareo komoriana mitady dia manodina indray ry zareo komoriana aty amin'ny vodilarina aty amin'ireo dia manao lancement any aloha any amin'ny irakirako ampovoany eo ry Zaidou mijery namany ao dia mamerina indray manodina aty ambany aty dia ao ampovoany kianja ao Zaidou dia mamerina aty amin'ny vodilarana hita somary mavesatra ny eny ambony kianja bozaka natoraly ity kianjan'ny Félicia ity na izany arany misy nora zany tazantsika amin'ny sary zany Stefano Cousine ilay teknisiana italiana mitondra ny sélecantiny Komoro tao anatin'izay lalao fifantsana mondial izay efa taona maromaro no tantanan'ny sélecantiny Komoro ity teknisiana italiana ity ho any zareo komoriana moa dia izy ilay niteny hoe raha resin'ny Madagasikara izy dia hiala tsopanazatra saingy ady sala no nisy teo amin'ny Madagasikara sy Komoro tamin'ny fifantsanana izay. Farany lalao farany koa dia resin'ny komoriana tsika hiavy tao anatin'ny fifantsanan'ny CAN farany teo izany hoe
manala vela indray eto aloha ny bare Madagasikara isika zay resin'izy ireo tao anatin'izay hoe fifanitsanana ho an'ny kanina ho an'ny andiany manaraka izay aloha fa ny lalao anreto Komoriana ampatsivina ihany ary Boina no mpianjarato vodalana kosa hitanan'ny Bakaria Tobibo Daoma ary Ismail Boura eo amin'ny irakiraka kosa ny misy ny Mohamed Youssef Mtsangama Selemani Saïd ary aty amin'ny lohalarana misy ny Maolida zany hoe ho an'ny Komoriana koa tsy dia nahitana fivana firy aloha raha ny firatsambily fa misy fanafiantsika malagasy Clément Couturier anaty système de réparation dia mitady anao areny Kadio Couturier saingy bola ary Todibo sy Daoma aloha nanakana zany baolina izany aloha iny fanafiana voalohany antsika malagasy tao anatin'ity lalao ity saingy efa rava ny vodalarana Komoriana kosa dia manao valam-panafiana izy ireo aty amin'ny Selemani le mpilalao an'ny Qatar SC larana fafito Selemani anisany hoe mpilalao mila raha maso akaiky ihany koa an'ny collection teo anatin'izao lalao izao aloha dia miezaka mandamy mandray izy ireo atao aoriana an'iny hoe fanafiana nanetra voalohany antsika malagasy iny Clément Couturier no nitondra ny fanafiana ho antsika malagasy teo dia miady tanteraka aloha lalao tsy misy manaiky lembenana ho an'ny andanina ho an'ny akilany Clément Couturier anisan'ny tafiakatra aty ambony mihitsy dia zany aloha misy takla voatona tao i Clément Couturier asa i Daoma angamba no voatona teo zany hitantsika amin'ny sary zany koa Corentin Martins lay teknisiana frantsay anisany efa nandrafitra ny pirenena frantsay ny Le Bleu ihany koa tany amin'ny taona 10 tanoany efa mpilalao matianina ihany koa lalao tamina ekipa maro sy goavana atao Eropa tao zany isika malagasy ny baolina sy ndreo Trémoulier dia Morgan Jean-Pierre mitady ao aloha Warren Kadi dia en position de jeu nitany Samira reto tsara marokanina ireto ampatsivina ihany fa raha ny filarana vojimaika aloha taorinan'izay hoe andro valo efa vita izay ao anatin'ity vondrona ity dia larana faharoa isika malagasy manana isa 9 larana fahatelo kosa i Komora manana isa 5 zany hoe isa tokana no manasaraka ny reto ekipa roa ireto mbola ao anatin'ny hazakazaka tsara ao anatin'izay hoe karana somary malama ihany koa ny kianja miraikitra ny baolina noho nylay orambe ny atoerana somary efa tazana misavasava kosa nefa zany aloha amin'izao fotoana izao efa miala lay matroka be teo tsika malagasy Arnaud somary iny lay defo an'ilay bozaka somary tratraleora teo dia fanafisika malagasy yaya manao ahoana mandaky yaya sa ahoana dia mitady ao anao dia tsika malagasy Eladari dia mbola soa ihany aloha fa tory tsangamana ny eligelina tao an'iny fanafiana faharoa iny tsara fitendrika antsika malagasy Morgan Jean-Pierre sy Eladari eo akaiky eo ihany Eladari anisany mpilalao misongadana tanteraka mihitsy amin'izao fotoana izao manao sondrariny Eladari dia mbola ry Daomalo sy ry Todibo no nakana an'izay Paul zay aloha dia ry atsika malagasy récupération ty arina ty amin'ny Kari sy ry Marco Lemartra eo voninkazo eo atsika malagasy Eladari anisany mpilalao naran'reto Komoriana reto maso akaiky noho ny hoe zavabita ny Eladari tao anatin'ireo hoe lalao farany rano tamin'ny ekipa-pirenena malagasy na ihany koa ny klubany ny Valenciennes izay ilalovany amin'izao fotoana izao tao anatin'ireo lalao faraparana ataony Eladari dia nafaty baolina foana ity zandrikely malagasy ity miaraka amin'izay klubany Valenciennes zay inylay sondrage kely teo saingy ary Eladari kanto dia anisan'ireo efatra voatsonga ho mpilalao mendrika tamin'ny volana septembre iny navoaka ny taompila izy moa za milalao amin'ny Valenciennes napindra amin'ny Paris FC ary milalao amin'ny national na ny divisionna fahatelo any Frantsany izany hoe nametraka ny maizy azy ity zandrikely izay nilalao tao amin'ny Avesaya fahiny ity ary nilalao tao amin'ny tany ekipa tany Seychelles tany ny alohan'ny azonany Paris FC sokady zandriny ary izao tafiakatra tao amin'ny sokady zokiny izao ka nampifindramany Valenciennes tany Frantsa tany dia antsika malagasy aloha remise en jeu dia Eladari mamadika sa tsy mambola mamadika ihany aloha dia diso aloha nitolotra Eladari diso koa fa mambola ho andro zareo Komoriana dia aty amin'ny Rafiki Saïd Msangama no tetika nanao grand ponton saingy ravany Morgan Jean-Pierre zany Clément Couturier no mandama amin'ny baolina ao dia remise en jeu an'izy ao ny mpitsara voany atsika malagasy
Morgan Jean-Pierre no manipy ny toso atsika malagasy eo amin'ny Clément Couturier mitady aloha Warren Katy saingy larana faharoa amby roapolo ry Bakary no manala zany daka izany dia atsika malagasy ny baolina amin'izao fotoana izao araky ny efa nolazaina ihany dia derbian'ny Oceaniana izao lalao izao anisan'ny be mpiandry tanteraky ity lalao ity na ho an'ny mpakafy malagasy na ho an'ny zareo Comoriana dia fanafitsika malagasy aloha tsara ray roa teo amin'ny Aladarisy Marco Lemarza dia mitady any Warren Katy dia soa ihany aloha mpamola ravan'ny Boinito no voadona tao somary dia voadona i Ben Salim Boina fandona tamin'ny lohalahy marina malagasy Warren Katy aloha dia tsisy position de jeu zany centrage aloha tsara ny centrage ny Aladary fa nivoaka ihany koa ny mpiandry aratony zareo Comoriana dia misy adisoana nanahoana ny fandomana tao dia tafapetraka mihitsy i Ben Salim Boigny izay milalao any Istres zany hoe ao amin'ny National 2 na ny division faha-efatra any Frantsa any no milalao fahavalo izy ireo ao amin'ny vondrona C raha zavaina tsotsotra ho an'izay National 2 dia misy vondrona telo A, B, C ao amin'ny vondrona C zany no misy an'ny Istres FC izay lalaovany Ben Salim Boina izy izay anisan'ny afaka tamin'ny CAN voalohany ny atrehan'ny Comore izay hoe fiadina tompon-daka ny Afrika izay ary atsia zany ny ray roa dia centrage ny Marco tsy maintsy nanao ny sortie ny Salim Boina satria tsara iny centrage natao Marco Lemarque iny ity mpiandry arato Comoriana ity moa anisan'ny hoe mpilalao azo lasaina hoe fa zokiny any ao anatin'ity ekipe-pirenena Comoriana ity efatra amby telopolo taona ny lehilahy milalao ao anatin'ny ekipan'ny Union Sportive Marseille no milalao ity mpiandry arato ity efatra amby telopolo taona anisan'ny hoe mpilalao efa voantso matetika ihany koa miaraka amin'ity ekipa nasionaly Comoriana ity aloha baolina voninkanjo ao aloha tsika malagasy somary miraikitra ihany koa aloha ny sary eo amin'ny resaka ara-teknika zany Warren Katy dia misy fifandonana miendrika karatra mavo kosa zany farafaratsiny zany natao larana fa 12 anreto Comoriana reto larana fa 12 i Daoma fotolarana Kassim même Daoma asa miendrika karatra mavo kosa aloha zany dona mafy tao reny saingy tsy mamoka an'izay karatra izay aloha raha ny hita aloha mananika ny minitra fahafolo sika amin'izao fotoana izao Eladary no mametraka ny baolina tsika malagasy dia lasa ny coup franc eo akaiky eo ihany Kady Marco Eladary manao an'ilay central dia Warren Katy dia izy zany namany Couturier dia mandà Couturier dia maty ny baolina tafiditra larana fafolo maty ny Clément Couturier atolotra avany amin'ny Warren Katy zany hoe passeur décisif anay aloha Warren Katy atao anatin'ity lalao ity dia mioraka aloha zany ny foloan'ny fédération malagasy ny baolina kitra sy ireo mpikambana vitsivitsy anatin'ny komite mpanateraka baolina voalohany tsika malagasy maty ny Clément Couturier minitra fahafolo no natafigira ny Clément Couturier an'izay baolina izay aloha atao amin'ity kianjan'ny Félix Houphouët Boigny ity no izay baolina zay iny izy teo le famerena tsara ao Eladary dia central dia Warren Katy nanao an'ilay reto dia tsara voadona ny Rafiki Saïda ihany voadona zany hoe tirakadre somary ny classeny Clément Couturier izy dia voadona ny Selemani larana vafito Selemani iny loha larana reny nidina taty arina reny dia baolina tsika malagasy ray no tsy misy mitarika isika atao amin'ity kianja any Côte d'Ivoire ity mila iny efa nolazaina teo hiavitra mila mitady victoire na ila hoe fanjesena ny Paris Madagasikara amin'izao lalao izao zava-dehibe ny voka-dalao azotsika amin'ity lalao ity afana miandrandra farafaratsy ny larana faharoa mba hidirana ao anatin'ilay antsoina hoe barrage hiatrika ny play-off ao anatin'izay hoe fifanitsanana izay i Ghana moa izay eona amin'ny Centrafrika izy efa isa 20 zany hoe raha mahay mandresy fotsiny izy dia efa izy no atao mivoaka larana voalohany mazava ny lalana ho azy tsika malagasy kosa nefa
mila mahita ilay victoire zany hoe mila mahazo isa enina ao anatin'ireo tolalao reto eona malitsika zany hoe tsy mora aloha ny lalao miandry fa azo atao tsara dia fanafiana azy ireo mandaka izy dia manao dia sofa Dupire dia solova mbola teo aloha Dupire tsara aloha zany fanakana-bola atao Dupire zany larina faraka ambin'ny folo azy ireo i Rafiki Saïd ampilalao-an'ny Standard de Liège any Belgique any division voalohany any Belgique any anisany hoe lohalarana mahity miara-milalao amin'ny Marco le maritra ao anatin'ny fifananam-pirenena any Belgique ihany tsara le fanakana-bola nataony Dupire teo zany hoe tsy mikorapaka mihitsy aloha Dupire le kianja koa efa ny olona zaina teo any n'olole orana any toerana somary malama ny kianja mila mitandrina tanteraka amin'izay hoe iny ambony kianja izay asika malama ny kianja ity kianja Félicien ity izay navaozina vonavaozina tamin'ny taona roapolo sy arivo ka hatramin'ny telo roapolo sy arivo ary nandray ny kanina farany teo izay natao tany Côte d'Ivoire ity kianja ity no anisany hoe kianja tsara aloha raha hitazantsika amin'ny sary izao ny pelouse na nyilay bozaka anaovana milalao saingy anatin'ny orana dia tsy manakana n'ilay bola somary mitsorika misy ihany koa malama anatin'izay fa dia remise en jeu ro andry zareo comorianina saingy ravatsy malagasy dia manodana aty ambany aty Morgan Jean Pierre mandefa manao en profondeur any aloha any amin'ny mitady any Arnaud saingy ravandry zareo selikantony Comoro miezaky ny mandamy mandray aloha ry Salem Ben Boina amin'ity avony mpiandry ratony zareo Yannick Pandor no tena mpiandry ratony comorianina atao anatin'izay lalao vitsivitsy ny sesy izay na ho an'ny fifantsana-ny canne izany na ho an'ny fifantsana-ny mondial aty milany akavanana aty ny ho andry zareo comorianina dia ao amin'ny Maolida mijery ny namany ao Maolida dia misy ray roa ao amin'ny Rafiki Saïd manao ahoana tsara zany sortiany Dupire Jordan zany arrêt décisive roa zay ho an'ny Dupire Jordan tao anatin'ity fiatombohan'ny fizaram-potoana ho an'ity andro fasivy ity nisy ray roa tao misolivana ihany koa ny vodilara malagasy dia tsara aloha zany firafitry ny fanafiana mety tena hoe tsara ny sortian'ny Jordan Dupire mila mifoy ihany koa aloha ny vodilara malagasy aloha raha nitazana somary tara foana aloha Echankary sy Sandroto Remolia mila mametraka tsara ny paikady ao anatin'izay hoe fiarovan-tena izay isika dia corner voalohany ho an'ny comoriano ao anatin'ity lalao ity dia antsika malagasy Dupire ary manandanja fanakanam-bola manandanja iny tena hoe ny lohalarana fa izy Selemani sy Dupire Jordan ireriny tao anatin'ny surface ny solivatra ny vodilarina malagasy raha hitantsika amin'ny sary izao ny firafitry ny vondrona aloha mbola atsala zany aloha tazantsika amin'ny sary izao ny lalao eo amin'ny Ghana sy Centrafrika satria miara-mandeha moa lalao anatin'ny vondrona ity izay misy any Madagasikara dia Centrase ho andry zareo comorianina saingy ravana Sandroto Lemore zany dia mbola andry zareo comorianina ihany ravatsika ihany mbola miady ao Clément Couturier misy fandraisa-tana ho ny mpitsara marocanina misy fandraisa-tana tao Clément Couturier manisany natavitika bola atsika malagasy teo taty amin'ny minitra fa raiky ambin'ny folo nafatesan'ny Clément Couturier izay bola izay teo dia coup franc ho an'ny comorianina Tsangama no andakany bola zany atsika Jordan Dupire raha fahatazantsika izao kanto rentrant ity Selemani sy na i Selemani na i Sangama izay samy havanana Sangama aloha tena mpandaka ny coup franc misy coup franc tsara matin'ny amin'ny Sangama tamin'ny fifantsana saingy alavitra loatra izao tsy maintsy hoe rentrant fa tsy maintsy misy andonan'izay anahoana dia alohan'ny ny vodilarana Kassim Mdaouma voray ny somatsarany Dupire Jordan fanafiana roa ny sesy somary sarotsarotra saingy teo ny arony aratony malagasy aloha i Jordan Dupire dia ratsa fandraisam-bola ho an'ny Arnaud na Yaya misy adosono entiko ity mpitsara marocanina Samir Gezari ity atao anatin'ity fizaram-potoana voalohany ity larana fahenina i Mohamed Yad mpilalao an'ny Casapia any Italie any Portugal fa efatra ambin'ny folo amin'ny championnat ny Portugal na Première Ligue ny Casapia Atletico Club
nanao match enina i Mohamed atao anatin'izay hoe fifantsanan'ny fiadinan'ny tompon-dakany Portugal izay. Somary miraikiraiky ihany koa ny sary amin'izao Morgan Jean Pierre dia mandefa aty aloha aty amin'ny El Hadari saingy ratsy mitolotra aloha dia aingana ihany koa izy ny mpanazatra Comoriana mandrindra ny baolina. Zaidou Youssouf mandefa ao ampovoany ao, Zaidou Youssouf mijery namana en profondeur dia tsisy mandray aloha. Tsisy mandray aloha dia Morgan Jean Pierre mandama aty arina aty mijery namana ao. Atsika ireo mise en jeu ao anatin'izao lalao izao mila mandefa fandraisana kely ny mpanazatra ho toy ny vodilarana satria misy adosoana roa tao anatin'ny vodilarantsika misosa atairana ave sa malama ny kianja eny malama ny kianja fa somary misy ihany koa ilay hoe marquage mila mitazona marquage an'ireo lohalahara antsika ary maolida izay anisan'ny mamomy baolina be indrindra ho andry zareo Comoriana ilaina mijery maharitra hoe aiza ho aiza ny placement an'ireto lohalaharana Comoriana ireto. Reo ny azy zany nazy ireo trio d'attaque Maolidia, Saïda ary Selemani ireo anisany hoe mpilalao vokotra ekipa mihitsy moa raha zay no azo lazana azy avitra tsy mila manao tandrevaka ao anatin'reto hoe lohalarana Comoriana reto zany hoe tsika malagasy tsara zany sarany rado zany any rado rado mpilalao anesy fanalamanga anisany hoe mpilalao avy eto toerana tokana aloha mijoro ao anatin'izao lalao zao rado ampatsika ihany fa sika malagasy zao dia arahany zao maso akaiky mihitsy taorianareny hoe zava-bitatsika tamin'ny sanina farany teo ireo mpilalao locaux reo taorianan'ny sanina iny moa fa maromaro ireo mpilalao izay lasa mila ravinahitra any ivelany taorianan'iny hoe zava-bitatsika tamin'ny sanina. Io ihany koa ny mpanazatra Romeo Aldarakotodrabe izay efa nanao fifanarahana tamin'ny Youngs Africana club anisany goavana any Tanzania any efa mifantatra aloha fa hiazo any Tanzania afaka andro vitsivitsy ity teknisiana malagasy izay aloha ny vaovao goavana aloha ny coach Romeo Aldarakotodrabe na iroro izay anazatra ny Youngs Africana any Tanzania any izay manao Ligue des Champions africaine club tanzaniana io miandry ny fanaovana ny taratasy fiaingana eto Madagasikara aloha ny coach Roro manavatonga an'izay dia hiazo any Tanzania. Andreo Comoriana indray aloha zao ny possession de balle aloha ezaka izy ireo aloha mametraka ny lalaoany dia misintona ireo mpilalao malagasy aty arina aty mihitsy aty amin'ireo vodilarana aty amin'ny Tobibor, Daoma dia mitady any alohany aloha dia soa any fa Morgan Jean Pierre mamerina amin'ny Dupira atao saingy somary mafy aloha izay famerem-boly zay dia corner faharoa andrareo Comoriana. Corner faharoa ny Comoriana arina fahafono Tsangama ihany aloha no mpadaka ny coup de pied arrêté mandeto Comoriana reto mila mailitsika fa manana lavana ihany koa raha ny vatana ireto mpilalao an'ny Comori reto manana lohalarana lava izy ireo ry Maolidia, Youssef na ihany koa ry Saïda dia lasa ny corner ny Comore Tsangama aloha dia Dupira atsara ny sortie ny Dupira misy adosona atao ihany koa nisy adosona zay voadonan'ny vodilarana teo voadonan'ny Youssef sa ry Daoman nadonan'ny Dupira tao atreto aloha dia tsara ny prestation na ny hoe ny lalao asehoan'ny Dupira tsika malagasy ao anatin'izay hoe fiarovana ny raty izay aloha navita nanakana lalao fanafiana maromaro ihany izy tao anatin'izay minitra roapolo ny lalaovana izay mananika ny minitra faraka roapolo tsika amin'ny izao fotoana izao ary dizizifa roa no nataony depuis Jordan tao anatin'ny ity lalao ity tsara nao tamin'ny match tsika malagasy tao anatin'izay folo minitra voalohany zany dia fanafiana ho an'ny Comoriana ao aloha ao dia iza Maolidia aloha dia mbola atao aloha ry rado manahoana efa voaka ny baolina izy dia corner fahatelo andro zareo fahatelo hitany mpitsara marokanina tao aloha corner fahatelo iny ho an'ny collection Nico Maro zany Stefano Kozay teratany italiana ho an'ny Comore ampatsirina amintsika fa telo ny sélectionneur na ny mpanazatra
vahiny nefa tona reto ekipa pirenena Comoriana reto Stefano Kouzay no fanonteny amin'izareo raha toa ka teknisiana frantsay no teo aloha dia lasany corner ny Sangama dia mitady aniza dia ravantsika malagasy Aladari dia misy fahadisoana sa tsy misy izy tsara hengeliny larina faefatra eo manao amitsara tsy mitsoka ihany koa mitsara aloha tsara ny firovatena atao Morgan Jean-Pierre ao aloha dia mpilalao Comoriana roa be izao no manakana an'ity vodilarana vy malagasy ity aloha larana fahenina manirika mihitsy aloha ry Mohamed irakiraka sy ry Tsangama any mpilalao roa no nanakana ry Morgan Jean-Pierre atao dia toso atsika malagasy aloha Morgan Jean-Pierre manipy ny tosy dia mametraka ry Anar Velson dia en profondeur hatrany aloha mijerany Warren Kadi izay namiratra ho an'ny klubany dia mbola tsy rava aloha zany boly zava atsika malagasy dia ratsy ihany koa ny tolotra ataon'ny Clément Couturier mandamina aty rina aty indray zareo Comoriana any amin'ny Ismaël Boura dia ao mpivonin-kanja ao amin'ny Yad Mohamed dia elingelen'ny Clément Couturier ao aloha ry Yad Mohamed dia tsy mahavita mampiditra ampovoany eo zay vo any amin'ny Ismaël Boura dia ravatsika malagasy aloha zany boly zany misy adosoana ho ny tsaratsara petraka zany coup franc atsika malagasy zany manao adosoana atao ry Ismaël Boura miady aloha Warren Kadi ao anatin'izany lalao izay ny Warren Kadi izay milalao any amin'ny division faharoa any Suisse any Anisany hoe buteur ihany koa Warren Kadi tamin'ny lalao faraparany iarahany tamin'ny klubany taorian'ny iarahany tamin'ny Bary Madagasikara tamin'ny farantoy ireny mitovy amin'ny Aladari ihany koa coup franc tsika malagasy aty amin'ny ilany avany akanjo dia lasany coup franc any Aladari ao aloha saingy soa ihany aloha fa raha ravan'ireto vodilarina Comoriana reto moa zay iny izy teo asa vokitika esany corner ao atsika malagasy aloha iny dia M Sangama dia nisy adosoana ho ny tsara Warren Kadi izay ao anatin'ny herin'ny tanteraka amin'izao fotoana izao milalao amin'ny stade Lausanne division faharoa faefatra ny klubany any division faharoa any Suisse any zany itsika misara zany aloha ny fampatsivana ny filarana ao anatin'ity vondrona misy atsika raha izao dia mitarika aloha Komoro torak'izay koa zany mitarika malagasy aloha raha ny any mitarika Ghana zany mitarika ihany koa Ghana zany amin'izao fotoana izao anisany lalao miara-dalana amin'ity lalao ity zany hoe fa manana isa 12 zany aloha Ghana ao anatin'izany mitarika amin'ny isa reny tsy misy izy ireo manoloana ny Centrafrique i Ghana amin'ny lalao ankilany miaraka amin'ity lalao amin'ny Bary Madagasikara ity iny larana teo tsika manana isa 20 ao an'ny raha izao no voka lalao misy zany hoe milarana faharoa any isika Ghana manana isa 12 manoloana ny Centrafrique izay milalao ankoa amin'izao fotoana izao anatin'ity hoe vonina ity ho an'ny Ghaniana ry Salisu teo minitra faharoapolo natafidirany bola amin'ny lalao izay miara-dalana amin'izao lalao izao Centrafrique nefa no manday bola somary misy tandrevaka ataon'ny mpilalao malagasy Dupira ratsy zany ary Maholidiano nitsirika teo iny le bola teo namerina ny boly rado dia somary ratsy ny fandraisam-bola ny Dupira dia soa aloha zany fa soa ihany aloha fa tsy cadre le nandomany Maholidiano azy teo reny le mila hitandremana vidina lafo ny tandrevaka tahaka ireny ny Dupira na dia hoe manao prestation tsara ianao ka raha misy fahadisoana goavana tsala amin'ireny dia mitakina tanteraka ireo nataonao teo aloha mila fitandremana izay Comore araka ny efa nolazaina teo ihany mbola ao anaty azakazaka ihany koa izy ireo na hoe mananisa 10 ry amin'izao fotoana izao misy fahadisoana atao hitan'ny mpitsara marokanina andrareo Comoriana ratsy aloha iny tandrevaka kely iny vidina lafo raha tafiditra avitra rasana atika maty dia fanafiana ho an'ny Comoriana Selemani mitady eo aloha dia atsika malagasy ravatsika ny izay fanafiana izay
dia Jordan Pipira manao ray roa amin'ny latareo dia atsika malagasy anazava kely tsika kanto momba n'ilay hoe larana faharoa ireo larana faharoa efatra tsara indrindra no anao an'izay lalao sakana ho an'ny eto Afrika aloha miendrika manasa-dalana io ka misy ihany koa ny lalao famaranana izay firenena tokana zany na vita hoe nandresy tao anatin'izay fifanitsanana izay nanao ny final no miakatra indray amin'ny fifanitsana continentaly izay ahitana ekipa avy any Azia avy any Amerika Latina na avy Amerika Atsimo eo ihany koa ny avy any Oceanie anisany hoe raha izay zany endrikendrika somary mafimafy ny dingana lesange maninona moa Madagasikara raha mbola afaka hiatsika indray izay fifanitsanana ny barazy izay aloha fa na izana tsy izany arany dia mila mitazona isa ary maninana isa betsaka isika ao anatin'izay fifanitsanana izay aloha ho an'ny eto Afrika fotsiny tsara zany fanafiana manao ray roa zany ho Raina Kadisy Raina Verson misy fahadisoana atao Raina Verson sy Trangamasy samy kapiteny d'équipe no nifandona teo raha tafiditra ao anatin'ireo hoe faharoa tsara indrindra avy araka ny fanolazana atao ihany dia miatrika n'ilay antsoina hoe play-off aloha ireo ekipa efatra mitazona izay larana faharoa tsara indrindra zay dia ny ekipa tokana amin'ireo le miatrika n'ilay barrage intercontinentaux mifanintsana indray dia roa sisa no alaina amin'ireo hoe firenena mifanintsana ao anatin'izay hoe intercontinentaux izay somary hoe mbola lavidavitra ny lalana raha hoe miatrika tafiditra ao anatin'izay hoe larana faharoa izay isika na izany zany efa azo atao tsara zany maninona moa raha ilaza ekipa itsika toy ny Peroa izay anisan'ny miatrika izay fifanitsana izay Bolivia ihany koa fa Peroa tamin'ny taona 2024 sy 2025 azafady dia anisan'ilay firenena navita nanao zavatra tsara afaka tamin'ny fifananana io ary niatrika ny fedina tompon-dateran-tany lalao telo no miara-dalana ho an'ny vondrona ia amin'izao fotoana izao koatra ny fionan'ny Centrafrika sy Ghana dia amin'izao ihany koa no ataony lalaon'ny Tchad sy Mali ary ity fionan'ny Barea Madagasikara sy Comore ity ho an'ny Tchad sy Mali aloha dia mbola samy sasiny tokony rotonta ao anatin'izay hoe lalao izay Ghana kosa mitarika amin'ny sarena tsy misy ihany aloha mitovy antsika malagasy ao anatin'izao hoe vondrona izao eo ihany koa ny foanany Djibouti sy Egypte amin'izao fotoana izao miara-dana amin'ity lalao ity akoatr'izay dia efa nisy lalao ihany koa eo ihany koa ny Sierra Leone sy Burkina Faso lalaon'ny vondrona A ireo vondrona A ireo fa Egypte zany anisan'ireo ekipa fahatelo tafita any amin'ny mondial 2024 raha nivokatra satria dia mandresy rono aotra ny Djibouti izy ao amin'ny vondrona A miaraka amin'ny atreto zany aloha amin'ilay hoe ekipa telo zay avitra dia i Maroc Tunisie ary Egypte zany hoe ireo magrebiana aloha zany no efa nahazo izay tapakila izay ao anatin'ity vondrona ity kosa asa mety anahoana aloha ny lalao eo amin'ny Ghana sy Centrafrika isika malagasy dia amenana an'izay hoe na tsala na maninona moa raha hoe resiny Centrafrika misy Ghana zany mety hoe zany hoe mety hoe kajikajy tena mety amintsika raha izay no mety miseho avitra mbola hafahafa indray no mbola mety ho azo atao zay miady an'le larina voalohana sanatsika hoe resiny Centrafrika mivadika tampoka izay voka-dalao izay na hoe atsala mbola azo atao tsara indray miady an'le tao dia raha voalarina voalohany zany ao anatin'ity fifanitsanana ity toa dia tafita avitrany zany hoe tsy miatrika n'ilay play-off sy ny barrage intercontinentaux sy ny firenena fa toa dia tafiakatra avitrany raha izay no zava-miseho aloha fa arinazao aloha dia mbola mitarika Ghana amin'ny lalao eonana amin'ny Centrafrika sika malagasy zany Clément Couturier napiditra araka ny tafatafan'ny mpanazatra moa araka ny tafatafan'ny mpanazatra Corentin da Silva Martins dia mila mitazona larina faharoa isika na izany zany ary dia manana hery ihany koa ahafahana mahazo an'izay larina voalohany izay izany le bola tafiditra Clément Couturier tsara aloha bola mahaton'ny Clément Couturier larina voalohany isam-bondrona zany hoe firenena valo no tafita mivantana ho an'izay mondial 2024 izay atao any Meksika, États-Unis ary Canada izany hoe amin'ny andro fahafolo miandry ny lalao izay misy eo amin'ny Ghana ny Black Stars ny Ghana sy ny Bambara de Bangui ny République Centrafrika no fizotrany ity vondrona misy ny Madagasikara ity dia farafinao Comoriana mitady ao aloha dia
raha antsika malagasy aloha ry raha ihana version midina nambany dia mba misy zany rado dia ao aloha dia misy atsona nataon'ny rado aloha nanoloanan'ny maolidia dia karatra mavo voalohany antsika malagasy aloha i rado no nazo izay karatra mavo izay somary mafimafy ny fifandonana voadona tao asa iza no mitsirara amin'ny tany eo aloha rado ny ainina raha be manatsoa ampilalona izy fanalamanga ny voadona tao vohitsaka raha nita dia vohitsaky rado tao aloha karatra mavo voalohany iny ho antsika malagasy i rado mitana ny toeran'ny vodolarina ao izay fahadisoana izay rado anisany hoe mpilalao tompo toerana trany miaraka amin'ny pare Madagasikara ny sokajy ay zany na ny aprime dia eo hatrany rado larina fahina no voadona tao i Mohamed ilay irakiraka Mohamed Iyad Mohamed no voadona tao dia tsabon'ny mpitsabo eo moa i Mohamed dia coup franc ho an'ny Komoro Mitsangama anisan'ny raha ny isany hoe sélection ity capitaine de groupe dia fa inenina amby mpolo izy aloha no voantso ho an'izay hoe andrafitra ny équipe-pirenena komorianina izay Mitsangama capitaine d'équipe mpilalao amin'ny Albatin any Arabie Saoudite any angamba izay ekipa izay 5 taona amin'izao fotoana izao i Youssouf Mitsangama dia coup franc ny Mitsangama lasa nidaka ny coup franc Mitsangama tonga dia coup franc direct aloha saingy misavona be aloha izay daka ny Mitsangama izay mpilalao ny Albatin ny Arabie Saoudite any divisiona faharoa no misy Albatin fahinina ambin'ny folo izy amin'izay divisiona faharoa any Arabie Saoudite izay lalao fito nataony tamin'ity qualification mondial ity nahita but iray izy na bola tokana no matiny tafidiny tamin'ny fionana teo amin'ny Komoro sy ny république ny Centrafrique passe décisive efatra kosa ny vitany tao anatin'izay qualification ho an'ny fifantsanana mondial 2024 izay mananiky ny miditra fahadimy amin'ny telopolo tsika amin'ny izao fotoana izao mbola mitarika amin'ny renitsy misy any aloha ny Paris Madagasikara ao anatin'ity lalao ity zany larana faefatra vodolarana komorianina i Tobibo izay no larana faefatra ho an'ireto komorianina reto Morgan Jean Pierre mitady ao aloha mitady an'ilay Warren Kadi dia ahoana Warren Kadi azony Warren Kadi dia fahadisoana karatra mavo kosa izany karatra mavo voalohany ho an'ny Daoma larana faharoa ambin'ny folo an'ireto collection'ny Komoro ireto mitazona ny Warren Kadi tsara zany ny duel ataony Warren Kadi dia nisy tomony tao aloha ny shortany Warren Kadi Kassim Daoma zay karatra mavo voalohany iny zany hoe samy nahazo karatra mavo ray aby aloha zany aloha ny samy vodolarana daholo ireo antsika malagasy rado iny koa Daoma ho an'ireto komorianina ireto araka ny fanolazana tany mpianjaona dia derby izay no azon'izany ity lalao ity aloha ho anetiny vony ranomasimbe indianina ekipe efa diso mifakafantatra aloha efa Komoro sy Madagasikara ny lalaon'ny Kozafa Cup izay aloha ny fifandonana farany ny rotonta resina resika tamin'ny satokana renitsy misy atao anatin'izay Kozafa izay teo amin'ny kanina iny koa dia mbola resy ihany koa zany hoe lalao roa farany aloha zany resin'ny Komoro hatrany isika zany hoe ilaina aloha ity victoire amin'ity lalao ity ao anatin'izay hoe alavela izay aloha hiavitra manandanja ihany koa ny fandresena ao anatin'ity lalao ity zany hoe tsika malagasy efa tazana ry Sandro Trémollet
ao aloha eo amin'ny baolina kosa no misy ny Ryan Raveson zany hoe rentran ity zany odakany direct ity coup franc ity ary any amin'ny raha izao hita izao any amin'ny 20 metatra any hoany zany hoe miala kely ny 20 metatra eo amin'ny 20 na 17 metatra eo ty lalao ty coup franc ity dia lasa andakany Ryan Raveson dia fotonana ny Tsangama zany hoe miverina mihitsy atary amin'ny deuxième poteau aloha zany hoe efa tsy nahetsaky Salim Bainbona efa tsy nahetsaky Salim dia i Tsangama no verina zany hoe tsara aloha lay dakany Ryan Raveson zany hoe raha tsisy an'ny Tsangama teo tsisy mpilalao tsisy an'ny mpilalao nanakana dia maty ny baolina iny corner ndray aloha atsika malagasy faharoa Eladari ao aloha ao dia Clément Couturier Saiza somary miraikitra ihany koa sary aloha dia zany mahazo ny baolina dia remise en jeu tsara iny coup franc iny ao atsika malagasy Ryan Raveson enroulé tsara mihitsy saingy any amin'ny deuxième poteau efa tsy nahetsiky Salim saingy mbola teo aloha Tsangama nandonan'izay avaka tsara iny daka coup franc iny atsika malagasy ao anatin'ity lalao ity karatra mavo teo ny mahasamihafa an'ilay karatra mavo teo fotsiny dia rado ny tsika vody larana kavanana ho andry zareo komorianina kosa dia vody larana voany no nahazo ny karatra mavo zany hoe raha ao voany anao dia mila mitandrina zareo komorianina ho atsika tsy hoe tsy mitandrina fa any amin'ny sisiny izany hoe tsy afaka manakana ihany fa tsy manao adotsona intsony rado ary tsy atahorana intsony tsy hoe isy anao pénétration be zany hoe ahafahana hoe manakana tsy fidiram-bola any amin'ny sisiny izay fa ny ampovoany tena atahorana izany any amin'ny zareo komorianina mandama tsara ilay coup franc ny Ryan Raveson teo enroulé tsara saingy tao aloha Tsangama nanakana izany dia fanafiana ho an'ny komorianina ty amin'ny Selemani sy Morgan Jean-Pierre no maka ao Selemani any Selemani eo amin'ny Maolidia dia aravantsika malagasy eo Marco Lemartre Saiza Eladari manevatsy ao dia lasa tsy misy opposition de jeu dia solo ihany no fa mbola resany kario atsika malagasy no nanjavan'izay fanafiana izay aloha dia mbola zareo ihany aloha ny possession de balle izay vao voaka aty amin'ny Eladarisa manahoana dia izy ireo ihany zany hoe ny deuxième ballon aloha dia ny komorianina foana no mahazo ny baolina hiavitra mila masitsika kely ny vody laharina natao izay hoe fiadina ny deuxième ballon izay zay vao ravatsika malagasy aty arena ty amin'ny rado sa ry Yaya fa midina aty ambany dia ambany mihitsy ao atsika malagasy aloha ampatsivona tsy anisy ireo mpilalao ao anatin'izao miaraka ireo lalao roa farany anatin'ny fifantsana izay aloha Hakim Abdallah fa atsika ilay nafatiny baolina farany tamin'ny fionana tamin'ny Tchad izay aloha ny mpilalao atsika tsy tazana ho ato saingy afaka le nolazaina teo Njiva sy Ryan Ponty efa ao amin'izao fotoana izao ao anatin'ity hoe lisitra ho an'ireo mpilalao 420 natsony mpanazatra Corentin Martins zay fianoasana Gilles moa zany no tsy ao anaty feuille de match eto raha nitazana teo teny amin'ny tribune lehilahy teo zany hoe tsy ao anatiny aloha i fianoasana Gilles fa iatrika nanao fanafiana antsika malagasy Clément Couturier na sua de réparation dia tsara zany dia mpilalao komorianina telo be zao no nanakana Clément Couturier teo dia misy fahadisoana zany olo izy tsara misy fahadisoana nanoloana ny Sandro Trimolé i Selemani mpilalao an'ny Qatar SC no nandona ny Sandro Trimolé teo dia nanosika be kosa ianao Selemani dia tsika malagasy Ryan Raveson dia tsy maintsy olalaovina aty ambany aloha izao baoly izao na centrage na manoda dia mamadika aty amin'ny Yaya mampiditra ao amin'ny Marco mijery nama mamerina ao amin'ny Yaya aloha dia mijery namany ao Yaya tsy tokony ariny izao baoly izao tsara ny fanapahan-kevitra tsisy ny namany avoaka atosy aloha satria tratra ny pressing ny Baré Madagasikara lasa ary aloha ary daholo ny irakiraka sy ny vody laharana mila tsy manao erreur atany rehefa misy taky ireny
mananika amin'ny minitra faraka amby efapolo sika amin'izao fotoana izao hiavitra zany hoe efatra minitra sisa dia ho tapitra tanteraka ny fizaram-potoana voalohany dia fanafina komoriana ry saida vodalarina miakatra ty aloha be aty mihitsy eladari raha vatsika zany eladari dia maniva tsy vao eladari dia mizara sa manahoana sa mbola mitazom-bola dia zay vao mitady an'ry raina alveson dia somary rasy zany pasin'ry eladari zany aloha dia rava ny vodolarina komoriana dia misy fahatsoana nataon'ry Tobibo vodolarina Kenan Tobibo mpilalao NK Bravo any Slovenia any no milalao ity vodolarina komoriana ity nandona ny rady teo dia Marco Lemar Kenan izay titulaire foana tamin'ireo lalao raiky ny farany nataony araka tamin'ny NK Bravo dia atsika aloha ny fanafiana misy fiadina aloha amin'ny Kenan Tobibo sy Warren Kadia misy adisona aloha andry zareo komoriana tsara aloha ny fizaram-potoana voalohany ho atsika malagasy ny entame match mihitsy anao tsika aloha mety aloha atao anatin'ity eo amin'ny adin'ilay deuxième ballon mila masitsika kely ny vodolarana mino fa andamizay ny mpanazatra Corentin Martins eo amin'ny fizaram-potoana faharoa aloha fanafina tsika malagasy Yaya 1 contre 1 Yaya mijery namany ao miandry namany aloha Yaya dia débordement aloha zany ataony rado izany saingy mafy loatra ny totra mbola tsy very aloha ao amin'ny Clément Couturier manao central saingy diso ny totra ho an'ny Clément Couturier valy mpanafina vetrany aty amin'ny Faizie Selemani dia Morgan Jean-Pierre sy Faizie Selemani manao 1 contre 1 ao dia manao ahoana mandaka aloha fa dia tsy vaky ny Selemani aloha atreto aloha dia Morgan Jean-Pierre ihany koa dia tsara ny lalan'endry dalao asehoan'ny Morgan Jean-Pierre ao anatin'izay hoe aty amin'ny fiarovatena aty amin'ny ilany elatra akavia aty tsara ny fiarovatena ho an'ny Morgan Jean-Pierre atao anatin'izay hoe fizaram-potoana voalohany izay aloha Tsangama dia Sandro Trémollet dia misy fahatsoana ao zinga Samir Gezar fahatsoana teo amin'ny Trémollet ho an'ny vondrona ao anatin'ilay lalao misy an'ny Egypte sy Djibouti sy Sierra Leone sy Burkina Faso dia mitarika amin'ny sary misy ihany koa aloha Burkina Faso ao anatin'izay hoe lalao ionany amin'ny Sierra Leone izay raha ho an'ny vondrona anisan'ny hoe lalao miara-dalana amin'izao vondrona izao dia eo amin'ny larina faharoa no misy an'ny Burkina Faso Egypte no amin'ny larina voalohany zany hoe Burkina Faso koa miady amin'ilay larina faharoa ihany koa zany ao anatin'ity vondrona ity amin'izao fotoana izao ho an'ny lalaon'ny Ghana sy Centrafrika dia mbola mitarika iny aloha ny Black Star ao anatin'izay lalao izay aloha dia coup-franc aty amin'ny 3 metatra aty angamba 3 metatra misy an'izao coup-franc an'ny Tsangama izao lasany coup-franc Tsangama ao aloha ao dia Rafiki Saïd misy fahatsoana aloha teo amin'ny Clément Couturier teo zany Clément Couturier asa aloha amin'izao fotoana izao hoe milalao amin'izy Clément Couturier satria niala atao amin'ny Fleury nanapaka fifanarana tamin'ny Fleury 91 Clément Couturier ary nifindra tamin'ny club io roa amby telopolo taona amin'izao fotoana izao Clément Couturier nifindrany amin'ny Thionville any aloha no milalao i Clément Couturier amin'izao fotoana izao ka dia fanafianatsika malagasy dia Warren Kadia diso mitolotra teo amin'ny Warren Kadia sy Raina Raveloson mbola tsy very aloha zany boly zany toso atsika malagasy tsy taitra tsy mainka hoy ny Marco Lemartra amin'izao minitra vitsy tsy hafaran'ny fizaram-potoana faharoa 2 minitra ny temps additionnel ny fotoana fanampiny Marco Lemartra dia komoriana mpilalao roa izao nanakana ny Marco teo dia valim-panafiana ho azy ireo saingy mbola resany kary aloha no manakana zany boly zany dia aty aloha aty ireo amin'ny Warren Kadia dia tsara zany duel ny Warren Kadia zany Raina Alveson dia Couturier trano kala teo aloha zany saingy rava aloha le tolotra dia miverina ihany ao tsika malagasy Eladari mamadika tsara mihitsy ary amin'ny Yaya Sairado
rado sa Yaya any amin'ny sisiny any rado dia rava ny volarana Centrage Komoriana ny izay Centrage izay aloha dia Yaya sy ny dona be sy ny fizika be zay moa mampiavaka ny Yaya izay hoe fizika be ananana izay tanjaka izay aloha dia zay vao mamadika aty amin'ny Selemani aty Selemani sa Tsangama dia zay vao Saïda sa miakatra aty aloha aty mihitsy sondroty dia raha tsika malagasy boly izay sondroty reny moa aiza namany tsisy namany aloha dia misy fahadisoana sa tsisy misy fahadisoana izy ny mpitsara marokanina Samir Kezara misy fahadisoany Selemani tamin'ny sondro Tremolet teo raha ny le fotoana fanampotena dia efa tapitra tanteraka aloha ny 2 minitra zany hoe voatakany ity boly ity dia tapitra ity lalao ity hiavitra sondro Tremolet mitarika amin'ny sary ray minitra misy isika malagasy bola matin'ny Clément Couturier taty amin'ny minitra faraiky ambin'ny folo no nafatesan'ny Clément Couturier izay bola tokony atao anatin'ity fizaram-potoana voalohany ity dia tapitra tanteraka ny fizaram-potoana voalohany ao anatin'ity lalao io na Barea Madagasikara sy Comore ity mitarika isika malagasy ao anatin'izay fizaram-potoana voalohany izay lalao tanterahina ao amin'ny kianjan'ny Félix Houphouët-Boigny no atao izay lalao izay ao anatin'ny vonona izy raha izao zany aloha ny filarana hiavitra dia mitazona ny larana faharoatra ny isika manana isa 7 sika kana kosa ny eo amin'ny larana voalohany manana isa 2 amin'izao i kana ao anatin'izay hoe vonona izy zay Comore any no eo amin'ny larana fahatelo manana isa 12 Mali eo amin'ny larana faharoa isika ao anatin'ity lalao eo na Barea Madagasikara sy Comoro ity lalao ho an'ny andro fasivy ho an'ny fifantsarana akarana amin'ny mondial 2024 sy 2000 mitarika amin'ny isa reno aotra isika malagasy taoriana izay hoe fahavitan'ny fizaram-potoana voalohany izay bola matin'ny Clément Couturier teo minitra faraiky amin'ny folo tamin'ity lalao ity raha hitantsika amin'ny sary izao dia efa mitsahatra aloha ny orana teto amin'ny kianjan'ny Félix Houphouët-Boigny na Félix ny antsoina ny kianja any avaratry Abidjan ity kianja izay nandray ny fiadinany tompon-dakany Afrika farany teo kianja navaozina nanomboka ny taona 20 ary vita tanteraka tamin'ny taona 13 erika no misy eto fa lasa aloha ny orana be mitarika isika malagasy aloha amin'ity lalao misy fanona mpilalao andry zareo Comoriana miala aloha i Yad Mohamed irakiraka dia miditra Yassine Bourane isan'ny mbola zandrikely ihany koa ty Yassine Bourane ity avitra ho an'reto Comoriana ireto Yassine Bourane zay mpilalao-ny Aris Limassol 17 taona Aris Limassol zay club division voalohany any Chypre any larana fahaefatra ity club ity amin'izao fotoana izao Yassine Bourane izay tao anaty lalao telo nataony karatra mavo roa nisy karatra mena ihany koa manambara ihany koa zay fa somary be adisoana ity mpilalao irakiraka vonintsy ity anisany mety tombony ihany koa atsika malagasy izay hoe mipercute ao ampovonin-kianjao ahafahany hoe manao adisoana matetika ity mpilalao vonintsy ity dia atsika malagasy ny bola ty amin'ny rado mitady alohareny Kadi Syria dia tsy misy fahadisoana zany izy mitsara aloha dia miverina ty amin'ny Salim ty mihitsy ny bola ho an'ny Comoriana zay vao mitady any aloha any dia raha atsika malagasy izay fanafiana bola izay aloha sondro Tremolet dia efa ty aloha be aty mihitsy dia langalanga aloha ny bola hiavitra ho an'reto Comoriana ireto zay vao mivadika mihitsy ary amin'ny Selemani Sary Saïda verina mihitsy miezaka mitemporisé bola aloha ny Comoriana ampatsina amintsika ihany fa eo amin'ny larina faharoa vonjimaka aloha malany Madagasikara amin'izao fotoana izao manisa 20 amin'ny larina fahatelo kosa i Comore
larana voalohany tarika mivondrona i Black Stars any Ghana manaisa 12 amin'izao fotoana izao satria mitarika misa rainy ohatra izy ireo efa roana ohatra Roana ohatra. olona efa mananika ny minika fa 20 any ny Ghana sy Centrafrika ao kilalao anatin'ity lalao ity nafaty baolina indray izy ireo minika fa 20 mitarika misa roana ohatra zany hoe efa mazava aloha ny lalana ho an'ny Ghanianina tsy hivina fa i Comore no ifandona amin'ny Ghana amin'ny lalao farany ao anatin'ity fifanitsanana ity zany hoe fa Thomas Partey izay no nafatin'ny baolina ho an'ny Ghana avitra minika fa 20 ho an'izay lalao ankilany izay zany hoe mitarika misy roa no tsy misy Ghana manoloana ny Centrafrika ary efa mazava ny isa telo azy ireo ao anatin'izay lalao izay zany hoe isa 20 ho an'ny Ghana fa fahadisoana aloha ho an'ny Comorianina iny le voninka teo Yassine Bourane tady any alohany dia atsika malagasy ry Sean Kary no mandaka zany manala zany baoly zany dia touche Selemani larana faharoa Ismail Boura iny la nisany efa nedivatsika ihany koa Ismail Boura saingy nisafidy araka amin'reto Comorianina ireto any moa Ismail Boura atsika malagasy moa tao anatin'ity lalao roa farany ity anisany natenena ihany isy nampilalao vaovao ho avy anisan'izany ry Liliane Raoulsoa teo akory Francisco Coquelin saingy hoe tsisy namaly ny anso aloha raha ny fanazavana noentin'ny mpanazatra Corentin Martins dia zaina nisafidy aloha izy ity mpanazatra malagasy ity tsy misy aloha zay hoe mpilalao tena vaovao be zay aloha ho an'ny Barea Madagasikara Comore ny religion jeu any amin'ny sisiny hakavanany kiany zany dia miverina mihitsy aty arina misy ao anatin'izao minika fa 27 amin'izao fotoana vodilarana toy Bibo no mandamina kena ny toy Bibo mandamina ty amin'ny Ismail Boura dia mamadika ty amin'ny Rafiki Saïd Ismail Boura manomboka manamafy ny fanafiana ny Comorianina amin'izao fotoana izao na izany ary manao bloc tsara ny fanohanana ty amin'ny vodilarana atsika malagasy aloha dia centrage ny Ismail Boura dia mamerina ty amin'ny voaniditra teo Yassine Bourane ravany Marco aloha zany dia valim-panafiana atsika malagasy ange ratsy mitolotra talonady nataon'ny Warren Kadi tsara fa saingy tsika batariny Marco valim-panafiana ho an'ny Comorianina azakazaka be eo aloha dia so ihany aloha fa mbola ravany ladarina ny eligelina tao nidina taty ambany mihitsy nanimbatsembana n'izay baolina zay anisan'ny tazana atao anatin'ny fizaran-tany voalohany resaka hoe ao atsika malagasy resaka markage somary goragory zay markage ao amin'ny fidolarana antenena fa efa nitondra zay hoe fantsina izay aloha ny mpanazaka malagasy ho an'ny fidolarana anisan'izay hitany hoe lesoka kely tao anatin'izay hoe fizaran-taona voalohany izay io ny filarana Ghana isa manisa 20 tsika kosa milarana faharoa manisa 9 goal average moa reny amin'ny soratra mavomavo 3 ny Ghana 7 ny goal average tsika 7 ny amin'ny Mali nzay zany zao no eo amin'ny larana faharoa mitarika ihany koa Mali zany ary amin'ny lalao ionany amin'ny Tchad raha filarana aloha amin'izao fotoana izao dia fanafiana aloha an'zareo Comorianina fanafiana an'zareo Comorianina raha vatsika malagasy Sean Kary mandravan'izany fanafiana Comorianina izay dia mandrindra ty Sean Kary mamelatra ny amin'ny aya raha amin'izao fotoana izao aloha dia firenena roa manana isa 20 Madagasikara sy Gabon manana isa 20 aloha amin'izao ora itenenana izao izany hoe efa ekipa faharoa tsara indrindra ao anatin'ny hoe roa isika malagasy amin'izao fotoana izao iatrika ny lalao sakana ho an'ny fantsana fanafiantsika malagasy aladari manivatsy vao saingy mpilalao Comorianina telo be zao nanakana ty zandrokely malagasy ty amin'ny ry Daomas ry Saïda mihitsy no Bakary no manakana izay baoly zay Tsangama dia zay ho aty amin'ny ry Daoma aty arina aty avokoa no misy an'izay lalao izay dia zay vao mivelatra tanteraka aty amin'ny ilany akaviany kanjy aty amin'ny Ismail Boura manimba tsimba anazy eo Yaya
zany hoe miezaka mitemporiser baolina aloha ny collection tao anatin'izao lalao izao sika malagasy ihany koa dia mipetraka tsara ny positionnement iny ambony kianja eny mitazona tsara mbola manao an'ilay hoe 4-3-3 aloha izay ny ho antsika malagasy mbola manerinerika kely any aloha saingy hoe fa tsy orambe takale vao nanomboka teo aloha ny lalao mbola misy orana zany somary efa manifinify ny kianja ihany koa dia malama anatin'ity lalao ty misy fahadisoana izy mitsara tsy misy araina version yaya dia mpilalao komoriana roa be zao makany yaya dia ravan'izy ireo zay dia Tsangama ty amin'ny Rafiki Saïd iny Rafiki Saïd mpilalao ny Standard de Liège dia rado makanazy ao tsy misy fahadisoana izy mitsara alefa ny baolina tsara aloha zay fanakana bola nataony Rado Siry Shankari zay dia mitady any Couturier ty aloha ty zareo any manty iny Yassine Bourane le vonitra teo amin'ny lalao amin'ny tombon-tsakafia dia atsahanao zany dia soa ihany aloha fa ravatsika malagasy zay fanafiana izay tsara iny ray roa teo amin'ny Yassine Siry Maoulidia iny soa ihany aloha fa mbola atao ry Morgan Jean-Pierre zay hoe vodilarana kavia saingy niditra anaty ampovoany mihitsy aloha nanakana an'izay bola zay ny Rafiki Saïd tsy ivona fa miara-milalao amin'ny Marco Lemartre amin'ny ekipan'ny Standard de Liège miara-milalao moa Marco Lemartre sy ity alohalarana komoriana ity dia efa baolina lasa ty aloha ty tsara ny fanafiana ho an'ny komoriana iny lay tenenina teo le resaka marquage mila tsy matoritory ny vodilarana malagasy aloha ao anatin'ny fanafiana reto komoriana ireto izy manao attaque placé tsara foana ho an'reto komoriana reto izy tsy manao baolina hoe lavalava be rehefa ho aloha attaque placé manovanova ihany izy aloha manova fomba filalao matetika izy fanafiana aloha andry zareo komoriana aloha dia ravatsika malagasy manelingely dia Selemani ray roa Selemani ola voatohany Dupire Jordan so ihany aloha fa corner voalohany andry zareo iny zany anisany hoe arety ziva fahatelo ihany koa iny aloha ny Dupire dia mbola voatonany Dupire atao zany aloha corner voalohany tamin'ny tafizaram-potoana faharoa ity corner fa efatra ho an'ny komoriana somary manomboka miavo indray ny orana ao amin'ny ty kianjan'ny Félix Houphouët-Boigny ity dia lasa ny corner dia mbola mifodilarana malagasy centrazy ny Boura saingy mbola manodina baolina zareo komoriana ravatsika malagasy any amin'ny Rado mijery namany ao dia misy adisoana manao adisoana koa aloha ny larina folo zareo Maoulidia nanao fahadisoana teo Maoulidia mpilalao ny Al Kholoud any Arabie Saoudite any Pro League zany hoe Pro League ny division voalohany dia fanafiana ho an'ny komoriana aingana koa aloha ny lalao hoentin'reto komoriana reto izy zay miezaka ny anasala misy fandraisan-tanana izy mitsara teo ambany masy mitsara mihitsy somary mandandany fotoana ihany koa aloha ny Zaidou Youssouf fa somary mandany lerao ry Zaidou Youssouf malama ny kianja miverina milatsaka ho ny orana eto amin'ny kianja ny Félicia zay moa no fiantson'izy ity zany hoe miasa be aloha hiavitra ny crampon am'izao crampon vio am'izao anisany efa malaza am'izao fotoana izao za tena miasa mitazona kokoa amin'ny bozaka tena marina ny crampon via raha oharina ny hoe crampon tsotra fotsiny tena ilainy zay hoe resaka ty amin'ny resaka kiobasy izay ao anatin'izao hoe lalao kianja malama tanteraka ny orana avy ihany koa somary manomboka mimafimafy dia misy fahadisoana Warren Kadi karatra mavo koa dia Samir Gezara karatra mavo faharoa atsika malagasy Warren Kadi minitra fa 1-20 karatra mavo Warren Kadi ity mampatsahivina ihany fa tsy misy ny vidéo arbitrage nanahoana malama dia tena mendrika karatra mavo ve tsara marokanina Samir Gezara moa no tokony kirioka eny ampovonin-kianja eny saingy ao anatin'ny kianja malama ny fifandomana tao anatin'ireny zany hoe tsy misy intention hoe andeha andratra dia efa manomanomana mpilalao ihany koa komoriana amin'izao fotoana izao
ampiditra mpilalao vaovao izy raha tazantsika larana fahatelo a Hakim Abdallah. Hakim Abdallah zany mimakomana hiditra zany ho an zareo komorianina. Vodilarana ihany koa zany Hakim Abdallah izany a. Vodilarana akavy ao amin'ny en avant Guingamp ao amin'ny Ligue 2 any France any. Izy aloha tazantsika eo fa bola antsika malagasy aloha ny bola amin'izao fotoana izao. Marco Manaritra eo amin'ny Raeliana dia Yaya Kadi somary ratsy ihany koa aloha ny pasiny Kadi dia ravan'ny komorianina dia tos ho an'ny Komoro somary ratsy aloha ny kitikitiky kely tao voninkazo atao iny larana fahatelo i Hakim Abdallah dia miala larana faharoa Ismail Boura miditra zany aloha Hakim Abdallah dia miala Ismail Boura. Fanovana mpilalao faharoa any zareo komorianina. Zany hoe poste par poste aloha ny fanoloana mpilalao iny ho an'ny komorianina ao anaty paikady avokoa zany ho an'ny Stefano Kouzay samy vodilarana akavy no misy an'ny Boura sy Abdallah teo Hakim Abdallah ny azy vodilarana ity koa Hakim Abdallah lohalana saingy tsy ao anatin'ireo hoe mpilalao hiatrika amin'ity lalao ity Rado Rabe Manatsoa mpilalao any AS Fanalamanga dia mitady ao aloha ao Warren Kadi na siova de réparation ao dia mpilalao komorianina telo be zao no manakanao dia Maouloudia sy Sankari Maouloudia sy niazakazaka dia mitady ty aloha ty mitady any Selemani saingy ravatsika malagasy misy adosono mendrika karatra mavo zany adosono zany sa anaonao tsara te tsy mamoaka aloha Samir Gezara raha nita aloha ny vodilarana malagasy avitra efa misy ilay hoe rectification anatin'izay hoe lafiny fiarovan-tena izay le resaka marquage iny anisan'ny lesika atao anatin'ny fizaram-potoana voalohany efa manomboka hitataratra izay hoe famelona sy fitandremana izay ho antsika malagasy ao anatin'izay hoe fiarovan-tena izay dia bola ty amin'ny ilany akavia ty amin'ny Ladari dia ray roa lasa Ladari mandaka sa manao ahoana ratsy ny tolotra ho any Ladari ravan'ny vodilarana komorianina zay tsara aloha le zay moa mampiavaka ny Ladari lay hoe manivatsiva dia tsy matahotra mihitsy manoloana an'ireo hoe vodilarana goavambe izy kely mipitipitika nefa sa manivatsiva mihitsy zay nisany hoe mampiavaka izy ihany koa fopia ao anatin'ilay lalao any amin'ny elatra akavia saingy mandaka amin'ny tongotra akavanana ninony anisany hoe mampiavaka an'ity lohalarana malagasy ity mpilalao ny volavolain'ny Kolibany Ajesaya Kouzay any Bailanisy ihany koa izay kapiteny d'équipe teo aloha i Ladari anisany hoe fa mpilalao manana maizy azy Ladari navita fifanarahana matianina na hoe contrat professionnel tamin'ny Paris FC ary nampindrama tamin'ny Valenciennes dia bola ho an'ny komorianina amin'ny Rio Saifao mitady eo aloha ao lasa i Rafiki Saïd so ihany aloha fa mbola atsika malagasy sandrotorino hoe hano nanjava izay fanafiana izay tsara aloha ny bola aloha ny endro-dalao sy ho an'ireo vodilarana atsika malagasy tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ity hita hoe vohitsy le lesoka tamin'ny fizaram-potoana voalohany teo mila tohizana trany izay lalao zay fomba filalao izay le anticipation ihany koa tena tsara be satria ohatry ny Morgan Jean-Pierre efa hitan'ilay passe en profondeur dia mianticipe avetrany izy toy izay ihany koa Sandro Trimoulet tamin'ny fanafian'zareo komorianina teo misy adosoana tao nangataka karaka mavy ihany koa capitaine d'équipe malagasy Raina Ravelisson saingy sonovany tsara vono za fa dia atsika malagasy ravandry zareo komorianina any amin'ilay vodilarana goavambe Toy Bibo dia ampovoninkanjo ao ihany ampovoninkanjo ao Rafiki Saïd anotraniza dia tsisy adosoana misy ny tsara Samir Gezara adosoana atao ampovoninkanjo atao Yaya izay manampy ihany koa io moa zany amintsika mihena ambony kianja misy ny fofovany eny ambony kianja eo ho an'ny
elatra akavisakavanana manampy ny vodilarana akavisakavanana ihany koa anatin'ny lalao izay fa tsy mijanona hoe aty amin'ny rindry fanafiana any amin'ny fanafiana fa mandeha mandamako sy manampy ny rindry na fiarovana ihany koa an'izao lalao izao aty amin'ny minitra faraka amin'ny raika amby mpolo isika kofran andro zareo serikantiny komoro dia izy nandaka ny kofran andro zareo komorianina ay misanga mahatrany no mandaka ny coup de pied arrêté ho an'ny komorianina aty amin'ny dia mandaka aloha zany lavitra zany saingy tsy taitra tsy mainky depuis jourdan aloha fa alavitra loatra ilay mahery mihoatra kely ny 10 metra mihoatra ny ligne médiane zany kofran anova mpilalao ihany koa tsika malagasy amin'izao zia dia mialy Clément Couturier sy Yaya zay aloha mpilalao miala atsika malagasy mialy Couturier dia miditra i Joan Njia dia miala ihany koa Yaya dia miditra Ryan Ponty iny lay nolona zay natany am-piandohana tany hoe anisany efa miverina miaraka ambany Madagasikara i Ryan Ponty rehefa elaela tsy tazana teo noho ny ratra nahazo azy efa miverina teraka nila anisany hoe mpilalao pitipitika ihany koa Ryan Ponty ho antsika malagasy ho an'izay mbola tsy naharaka tsara ty zandrikely ity dia valim-panafiana ho an'ny komorianina ty amin'ny Rafiki Saïd dia tsara zany fiarovan-tena ataony Rado zany tsy misy fahatsoana ozy izy Samir Kezar dia Rado nanao ray roa tamin'ny One NG teo remise en jeu ho an'ny komorianina ao amin'ny Maolidia dia mpilalao malagasy terby zao manimbatsemba ny anty lohalany ty aravatsika malagasy ny baolina marko le maritra dia tsika malagasy zany irakiraka zany tsika malagasy Couturier miala dia miditra One NG Yaya miala dia miditra Ryan Ponty zany hoe poste par poste ihany koa aloha ny remplacement ho antsika malagasy ao anatin'izao lalao izao amin'ity fotoana ity mitarika misy ray minitra misy isika malagasy mananika ny minitra fahatelo amby mpolo isika amin'izao fotoana izao zao any an'izay zay mpilalao an'ny Khaybar Pazardik division faharoa any Bulgarie any fasivy ity club ity amin'izao fotoana izao ho atsy ho any zareo komoriana zay tazana ihany koa fa mety anova mpilalao zany fanovana mpilalao fahatelo ho any zareo komoriana ho an'ity filalao zay tafiditra amin'ny andro fasivy ny fifantsana mondial ho an'ny vondrona izay andro zareo komoriana aloha zao ny baolina dia misy en passe en profondeur any amin'ny Selemani dia tsisy mpandona aloha soian fa tsisy nandona zany baolina zany Rado manolotra ao amin'ny Ryan Ponty extérieur du pied saingy vodonany zareo komoriana mbola andro zareo komoriana ihany Rafiki Saïd tongotra agavana Rafiki Saïd saingy tsara ny fiarovan-tena malagasy aloha Ryan Ponty manampy ny fiarovan-tena ty ambany aty mbola tsy very zany baolina zany aloha dia Sangama anao centrage sa mamerina ihany koa ty ampivoanikanja aty amin'ny Boranina zay vao niditra ihany koa dia ampivoanikanja ao amin'ny Zaidou Souf dia centrage anahoana mbola ravan Ryan Ponty ihany koa zany baolina izany tsara ny fiarovan-tena ho an'ny malagasy tsara fiditra ihany koa ireo mpilalao vaovao aimbao atsika malagasy tamin'ity fizaram-potoana mpilalao ihany koa ny komorianina mialy Maolidia dia miditra ny larina faraiky ambinipolo El Fardou Ben Mohamed aloha no hiditra ho an'zareo komorianina fanona mpilalao fahatelo sady ho an'ny komorianina mirarakompana ihany koa aloha mibaolina aty amin'ny Ghana Centre Africa tsy avitra mitarika amin'ny isa efatra no tsy misy be sy Ghana manoloana ny Centre Africa zany hoe mazava tanteraka aloha ny lalana ho an'ny Ghanéanina efa kely sisa izy ireo dia ho any amin'ny coupe du monde zany manahoana misy fahatsony tsara tsy misy tsy nitsoka aloha tsara ao anatin'ny fanafiana iny Rainer Verson ravatsika malagasy ny fanafiana dia tia amin'ny Ryan Ponty zay mitady amin'ny Rado mitady any aloha mitady an'ry Warenkadi malama ihany koa mikanja amin'izao fotoana izao raha Marco Le Marche ao aloha ihany afaka samana ahoana
dia rava ny vodilarana Comoriana dia mbola atsika eny aloha ny baolina ho an'ny NJ any amin'ny ilany akaviany kany zany ho an'ny NJ mandaka sa manao ahoana izy namany maniva tsy vao ho an'ny NJ saingy tsy todatra amin'ny farany izay fanafiana izay mitariky misy efatra tsy misy ganary afatra mazava aloha ny larana voalohany ho an'reto Ghanaiany reto eo amin'ny Comore sisa amin'ny lalao farany anatin'ity fifantsany ity zany hoe fa tafita amin'ny mondial enina amby roapolo sy arivo aloha Ghana na dia mbola hoe misy lalao farany amin'ny Comore izy efa tsy ampiovany inona intsony ngamba raha fanaizana tsy zany ara isika larana faharoa isika manana isa 7-20 toan'ny Gabon zay tafiditra anatin'ireo ekipa efatra faharoa tsara indrindra aloha zany Madagasikara amin'izao fantsanany mondial fanafinatsika malagasy Warren Kadi manao ray roa amin'ny ponty ao dia atsika malagasy tsara ny récupération atsika Warren Kadi mitady an'izy dia vonikany ateo amin'ny ay Marco Rado mova efa niala valim-panafiana ho an'ny Comoriana nanova paikady any koa ny mpanazatra satria Ryan Potir ny marimarina kokoa dia irakiraka ny toerana misy azy izany hoe ho amafisina zany aloha mirindra ndamina aty amin'ny vodilarana aty manamafy ny vodilarana isika Ryan Potir zay mpilalao-ny Rodez amin'ny ligue 2 na division faharoa any amin'ny Frantsa any titulaire hatrany ity mpilalao malagasy ity tamin'ireo lalao zay dia fanafiana ho an'ny Comoriana hiavitra ry Saïda sy ry Silemani dia mandaka io trangama mandaky iny teo Selemani iny le fanateo tsisy adoso so ihany aloha fa tsy misy ny arbitrage vidéo aloha tsisy adoso ihany eny raha nita ihany somary hoe vohitsaka ihany saingy hoe tsy fanenina moa zay boly zay nikanjaka ihany koa hoe malama araky ny nolazaina teo ihany tsy volontaire iny fahadisoana iny le hitsaka mitazana aloha ao anatin'ity mananika ny minitra fahavalo amby enimpolo tsika amin'ny izao fotoana izao mbola mitarika amin'ny zaraino aotra ihany ny bare Madagasikara amin'ity lalao ity raha nita dia manindry aloha ny Comoriana tao anatin'izay hoe 5-20 minitra farany izay ao atsika malagasy tsika mila mampitomby an'ity isa ity dia fanafiantsika malagasy Aladari ay zanamany Aladari eo akaiky eo amin'ny Marco ho an'ny NJ Ponty dia mbola tsy very ro atsika malagasy any fanafiana atsika malagasy centrage avy hatrany Aladari dia tosa corner toso atsika malagasy tosa aloha atsika malagasy Ryan Ponty sy Rado dia misy adsony mendrika karatra mavo zany anahoany mpitsara mevy mpitsara sa mendrika karatra mavo zany fanohanana ataon'ny vodilarana Comoriana izay Rafik Saïd zay nanakana ny Rado tao zay larana faraky 20 coup franc atsika malagasy coup franc rentrant aloha raha ny tazana zany hoe centrage miditra aloha zany ity coup franc coup de pied arrêté atsika malagasy ity Ryan Ponty mandaka amin'ny tongotra akavia zay moa ny pied fort ny Ryan Ponty eo akaiky ihany zay vao centrage atsika malagasy anahoana votsy aloha ny boina aloha mamotra zany baolina zany iny le nolazaina teo malama dia deuxième ballon aloha somary iny le teo malama ihany koa ny baolina am'le ahorana hiavitra mila manampo baolina hatrany aloha satria dia misy sombrero ihany koa zany ataon'ny irakiraka Comoriana izay dia Rafik Saïd anao centrage mbola mijery namany ao mamerina aty amin'ny voninkazo amin'ny Boranina zay vao centrage ny Boranina malama tena malama aloha zanykany zany dia anahoana very sa anahoana joany NJ dia toso ho an'zareo Comoriana
matevina lay orana hiavitra any Komoriana mifampibaolina ao aloha ao dia any ampelatanana dia tsy mainka ihany koa aloha mila milalao tsara milalao tsy mainka iny lay sondarage teo sonde roterimolé rado tao arina tao avokoa miaingana aloha lalao any Komoriana miezaka ny anasalany isa izy ireo izay mbola anatin'ny hazakazaka tsara iny koa anatin'izay hoe hiady ny larana faharoa tsara indrindra izay ohatsika malagasy raha mivoaka mpanjesitsika anatin'ity lalao ity dia efa azo lazaina fa efa tafitany amin'ilay play-off aloha amin'ny tongotrina ao anatin'izay larana faharoa tsara indrindra izay na izany aza mbola somary mafimafy ny lalana azo atao tsara nefa raha ny nolazain'ny mpanazatra malagasy Corentin Martins zay moa ny objectif na ny fanamby sy ny tanjona napetraka ho an'ity teknisana frantsay ity miaraka amin'ny Barea Madagascar dia ny hoe mission anatin'ity mondial 2024 izay ho tanterahina amina firenena 3 samihafa dia i Meksika, Kanada ary États-Unis no handray izay mondial 2024 izay mitombo ihany koa nisan'ny firenena mpanjainjara ao anatin'izay mondial izay nisan'ny hoe fanovana ny oetin'ny FIFA na ny fédération ny raisam-pirenenan'ny baolina kitra rado ny fanafiana rado rado mitady an'izy ao aloha ao dia matin'ny baolina eladary amin'ny lohany izy ny foindrindra voninkaja matiny eladary ny baolina tamin'ny lohany rono aotra ny baolina ao anatin'izao lalao izao tsara ny centrage ny rado iny sany eladary anisany hoe buteur sy passeur ho any koa ho an'ny Barea Madagascar tonga anatin'izay hoe lalao farany ho an'ny Barea Madagascar zay rono aotra ny baolina amin'izao fotoana izao zany hoe manamafy ny isa 50 azontsika amin'izao fotoana izao sy ny larana faharoa tsara le centrage ny rado dia tsara mifipetraka ihany koa ny lohany eladary nanirika zany baoly zany dia niady anazy tao aloha anisany hoe goavambe i Bakary goavambe manana an'ilay détente eladary zany hoe tsy napozina mihitsy tsy napozina reto vodilarana Komoriana reto hoe tena manidina ity zandrikely ity izy ny fondrina eo an'ny ambony kianja eny efa izy mahafaty baolina amin'ny lohany tsara aloha zany baolina matiny eladary zany anisany mametraka izy ny foindrindra ray metatra telo amin'ny fito lalao aseho an'ity teknisianina malagasy mamiratra amin'izao fotoana izao antenaina fa anana ho avy tsara ity zandrikely malagasy ity avitra aloha raha ny baolina nasehony atao anatin'izay hoe lalao farany na ho an'ny club na ho an'ny ekipa pirenena malagasy baolina faharoa any malagasy taty amin'ny minitra fahatelo amin'ny fitopolo manamafy ny larana faharoa atsika aton'ity vondrona izay fantsanana ho an'ny azakazaka makany amin'ny mondial 2024 dia mandaka aloha ratsy mifandraisam-bola ho an'ny Dupire Jordan malama ny kianja avy mila fitandremana hatrany atsika aloha fa tsara toerana aloha malagasy averiko hatrany fa ilaina mitazona ny larana faharoa araka ny nambara ny mpanazatra ihany koa dia ao anatin'ny mission dia mitazona larina faharoa ary iazo ny hoe larina voalohany sangy efa mitarika mogana Black Stars Gana amin'izao fotoana izao dia manomboka matevina mihitsy ny de corner faharoa ho an'ny Komoriana dia tsika manaka ho areny kady midina ambany mihitsy manimbatsemana ao anatin'izay hoe firovateny zay de corner mamely ny orana ny Côte d'Ivoire any any Abidjan corner fahaenina atao anatin'ity lalao ity corner fahatelo ho andro zareo tao anaty fizaram-potoana faharoa dia nahoana dia veran-javony aloha zany ampafantaritsika ny amin'ny tokantrano any ihany hoe lizavy reo hoe larana faharoa izay mety iazo an'ny mondial izay raha tsivina dia ny voalohany isam-borona ambe vondrona valo misy ho an'ny fantsana eto Afrika ho an'ny azakazaka mondial 2024 no miakatra mivantana ireo ekipa na firenena efatra faharoa tsara indrindra no hiakatra ny barazy mentsika manasadalana eo manasadalana dia isy lalao famaranana akaza ekipa
tokana tafita amin'io fifantsana io na ny play off araka nambarantsika teo dia hiatsika indray ilay barrage intercontinentaux izay isoltena ny Océanie ray Amérique du Sud ray ho an'ny zona CONCACAF roa zany hoe Asie ihany koa misy anankiray izay zany reo ekipa enina izay fanatsanana izay barrage continental izay dia ao aorinan' izay dia misy ny dingana manasadalana izay ekipa roa tafavoaka indray amin'io barrage faran'io no hiazo any Mexique, États-Unis ary Canada. Dia kofantsika malagasy Raina Verson mananika ny minitra fa enina fitopolo tsika amin'izao fotoana izao zany hoe eo amin'ny 5 minitra eo sisa dia tapitra tanteraka ity lalao ity manolo mpilalao roa Verson indray aloha ny Komora nafindra ny Mitsangama any amin'ny larana fa 1 ambinifolo aloha ny Brassard dia mitra larana fa 10 ambin'ny folo zany tazantsika zany larana fa 10 ambin'ny folo Youssouf Ben Jaloud sy larana fa 7 ambin'ny folo aloha tazantsika mitra ihany koa Raouf dia fanafiantsika malagasy Aladari zay ao anaty surface de réparation mandaka Aladari dia manahoana dia miala kely ny Tsato-By aloha zay takany Aladari zay saika andrefy an'ity mpianjarato ity Aladari tsara alola izay eritreritry Aladari zay El Fardoa lay namindrany Sangama ny Brassard teo efa midra ihany koa ry Ryan Lutin Yassine Bourane moa efa teo Hakim Abdallah zany hoe efatra zay ny lalao dia soa ihany aloha fa dia corner tsara ve aingana ihany koa moa ny lalao ny fizotra lalao ho an'reto Komoriana reto iny izy teo i El Fardoa izay capitaine d'équipe namindrany Sangama ny Brassard teo izay tsy voadona aloha ny baolina dia remise en jeu atsika malagasy eo amin'ny faritry ny 10 metraka sy 20 mametraka izay sy dibir any aloha ny ranon'orana zany hoe nitate zany manotanteraka mihitsy ny fanamina ny gomo iny an'ny dibir zany hoe orambe aloha ny any Côte d'Ivoire any amin'izao fotoana izao ho atsika malagasy aloha dia mety le izy tsika komitarika misy mpilalao atsika malagasy hita i Tomi Va ve Tomi misy zany hita zany Tomi Va dia miala Dari mbola isy lalao mafimafy ho atsika malagasy eona amin'ny Mali tsika anafika Mali any Bamako tsika miala Dari dia miditra Tomi Va ho atsika malagasy miala Dari dia miditra Tomi Va tazana ihany koa larina fa 3 ambin'ny folo atsika malagasy izany larina fa 3 ambin'ny folo Brian Nadinany lohalarana dia lohalarana roa zany mitra atsika malagasy aloha Iva Tomi mpilalao an'ny US Créteil dia mitra ihany koa Adinany ho atsika malagasy aloha zany miditra manampy amin'ny Iva Tomi dia fanafina ho an'ny Komoriana ty amin'ny Saïd ty iso ihany aloha fa ravatsika malagasy zay fanafiana izay ary Sandro Trimolé mitady an'ry Brian Nadinany aty aloha aty mihitsy dia manembatsemba anazy eo ihany ary Marco Lemartre dia tsika malagasy Dupir dia matory mety sara aloha zany Adinany roa tsy malagasy Brian Nadinany izay mpilalao an'ny Lierzen Kepenzozen milalao any division faharoa Challenger Pro League any Belgique any titulaire fondra namana rehefa nafaky baolina telo sady izy tao anatin'ireo lalao sivy niarahany tamin'ny Lierzen Kepenzozen zany hoe raha nita niala teo zany niavitra ho arainy Kadi niala ho arainy Kadi dia niala Aladari zany hoe poste par poste aloha ny fanoloana ho atsika malagasy samy 9 i Brian Nadinany sy ho arainy Kadi teo zany Esane Kary tsara aloha zany taklany Esane Kary zany atsika malagasy dia ray roa dia iny dia tsara apetraka izany Raina Verson sy Tomi Va iny teo
dia manodina ihany aloha zareo komoriana mamerina ty arina ty manao bloky ihany koa tsika amin'izao 10 minitra tsy farana n'ity ty lalao amin'ity andro fasivy ity a mila mitazona zao isy izao isika aloha dia centrage hoany zareo komoriana tafiditsy ilay voaliditra ay Rafiki Saïd Rafiki Saïd tamin'ny lohany inona izy teo tsy mila matoritory Saïd aloha nafatany boly iny bola amin'ny ihany koa nafatesany valan'ilay nataon'ela dari teo tsara le centrage teo mila mailo hatrany moa ny sary noho ny toetrandro zay any Abidjan any amin'izao fotoana izao maro miraikitra ny eo amin'ny lafiny ara-teknika mahatonga an'izay anjasantsika ny replay na ny famerena tsara tao anatin'ny fanafiana iny roa iray na izany aloha mbola mitarika isika malagasy ao anatin'ity lalao ity minitra fa 20 no nafatesan'ny Rafiki Saïd niny baolina iny miraikitra aloha zany ny sary dia efa lasa noho ny baolina aloha amin'izao fotoana izao Rafiki Saïd mpilalao an'ny Standard de Liège any Belgique mpiara-milalao amin'ny Marcoulé Marche zany hoe club iray ireto Izorola ireo somary ratsy aloha ny sary azo izay hoe toetrandro ratsy any Abidjan izay rono ray minitra fa 20 Rafiki Saïd nafaty izay baolina izay ho an'ny reto collège Antony Comore reto Hakim Abdallah dia mandrindra ty ambany aty indray aloha ry zareo komoriana ty amin'ny Toy Bibo dia Daouma any amin'ny Abdel Hakim Abdallah Ravandray na Raverson dia atsika malagasy izany any amin'ny Johan NJ Ryan Ponty manavatsava ihany say Ravandray komoriana mbola ao ihany nefa adina an'iny manao pression ty aloha ty dia misy fifandomana ihany koa ampovoany eo mezaky mandama aloha zareo komoriana mila mailo hatrany isika aloha mbola tsy tapitra ny lalao satria mbola misy 10 minitra na izany ara mila tono ao anatin'ny fifaran'ny lalao tahaka izao somary ratsy zany fametrem-bola nataonay na version zany tsy mitsoka aloha ny mpitsara fa avantage eo amin'ny Rafiki Saïd sy Hachane Kari dia corner indray ho any zareo corner fa efatra ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa zany hoe fa misy karatra mavy ihany koa zany avoakan'ny mpitsara marokana Samir Gezar zany hoe karatra mavy fahatelo atsika malagasy taorinan'ny rado kadia dia Hachane Kari indray anonazy izay karatra mavy izay zany hoe mila mitandrina aloha vodalarana roa atsika malagasy nazo ny karatra mavo rado sy Hachane Kari mila mitandrina ty arina ty tsika mbola tsy tapitra ny lalao mananiky ny minitra fa 3 amby 20 tsika amin'izao fotoana izao zany hoe eo amin'ny 7 minitra eo dia farany ny fempotoana ara-dalàna dia lasa ny coup franc aloha ao dia Dupira mamoaka ny baolina amin'ny tanany eo dia atsika malagasy Ryan Ponty sy Johan NJ rado dia aty aloha aty amin'ny Ryan Ponty sy ny azakazaka somary miraikitra amin'izay ny ambony kianja mary efa manomboka ame matevina le orana rano ihany koa ny ambony manomboka mazavozavo fa mandeha ihany aloha ny lalao mbola mandeha ny lalao amin'izao fotoana izao dia Raiva Tomy Marcoulé Marche dia Raiva Tomy ihany mamaky vaky ao mbola tsy mandaka aloha Iva Tomy anahoana dia misy adsono zany adsoona karatra mena sa anahoana fadsoana larana fa efatra vodolarana komoriana Toy Bibo karatra mavy ny meniko tsara zany hoe karatra mavy ihany koa samy vodolarana ihany koa zay tsara fipetraka miainga ihany koa zany any kenaniny zany tena tongotra miainga mena zay moa tsisy video arbitrage fa raha marina kokoa karatra mena avy hatrany reny kenanina Toy Bibo tsara fipetraka ny coup franc Ryan Verson sa Marcoulé Marche tongotra kavana mety avokoa aloha satria zay aloha raha ny mety kisarisary andakany zao coup franc zany eo amin'ny faritry ny 12 metatra eo mihitsy eo amin'ny 17 metatra eo ity Ryan Verson tongotra kavana Ryan Verson andakany mampatsiahy an'ilay coup franc ny Marcoulé Marche tany amin'ny kanina sembony filamboariny yavitra manoloana ny Burundi eto aloha dia Ryan Verson
Nerveux isan'ny buteur ihany koa ny mpipirenena malagasy avitra mpilalao any amin'ny de Berne miatrika Europa League faraparany teo ary coup franc. teraka tany amin'ny faritra tasy tany anosy be tany no teraka i Raina Reverson ampatsivitsika ety any izay hoe coup franc ny Raina Reverson dia amin'ny 20 metatra aty lasa ny coup franc niainga ny coup franc any Raina somary Reverson niakatra kely izay takany Raina Reverson izay minitra fa 5-valopolo zany hoe eo amin'ny 10 minitra eo sisa dia hifarany teraka ity lalao ity roa no ray aloha amin'izao fotoana izao Clément Couturier Eladari ireo nafatiny bola antsika malagasy raha toa ka i Rafiki Saïd no nafatiny bola ho an'ny collection ny Comore tao amin'ity lalao ity mandamandray zareo komoriana aloha aty ho an'ny Ghaniana moa dia tataka aloha ny score aloha raha zay ny azo dimy no tsy misy be izao aloha ny isa ho an'ny Centrafrika sy Ghana ho an'ny lalao akilany ao anatin'ity vondrona ity ho an'ny Manisy Tchad kosa dia asa hoe miaty ve lalao somary misy fanazavana tsy fantatsika fa somary miato voalohany ihany aloha vita dia asa hoe zay fizaram-potoana voalohany misy tany amin'ny 5 minitra mahery tany ny fizaram-potoana ny fiham-potoana fanampin'ny fizaram-potoana voalohany ho an'ireto tarika roa sahoan'ny Tchad sy ny Aigle du Mali reto tsy fantatsika aloha ny antony hoe inona no nampijanona n'ilay lalao zany ary dia mbola anatin'ny eritsia veritsika ihany fa i Madagasikara manana isa 20 i Gabon irery no manana isa 20 ho an'ireo larina faharoa isika arany dia manana isa betsaka noho Sénégal izay tarika amin'ny vondrona misy azy 20 isa ananan'ny Sénégal isika manana isa 20 vokatra tsara zany ho an'ny barean'ny Madagasikara afahana mandingana mandeha lavitra maninona moa tonga any amin'ny mondial 2024 izay no antenantsika malagasy rehetra any atokantrano any na eto Madagasikara zany na ireo diaspora any ampita-dranomasina any mba hita ny sainam-pirenena malagasy miofaofa any a Meksika na Kanada misy fahadisoana aloha teo amin'ny aty voninkazo aty Youssef izay nanao fahadisoana izay ho an'ny Comoriana tao anatin'ity lalao ity mananiky ny minitra fa 20 sika Sandro Trémollet tady eo aloha somary miraikitra ihany koa ny baolina no ilay orana tsika malagasy ny Comoriana ihany mahazo izay récupération izay ty arina ty am'ry Daoma ty sy ry Bakary manao ray roa ao eo voninkazo eo Youssef raha ho an'ny Comoriana aloha dia efa tapitra tanteraka ny fanoloana mpilalao azy ireo efa mpilalao 10 azy no niditra ao tsika malagasy hoe mbola manana mpilalao iray sika tsika efatra zay ho atsika malagasy zany hoe mbola manana mpilalao afaka miditra iray sika ao anatin'ity lalao ity dia coup franc ho azy ireo zany Irado lasa ny coup franc ho an'ny Comoriana eo akaiky eo ihany El Fardou tsy misy fahadisoana ozy izy mitsara aloha tsy misy fahadisoana dia corner indray fahadimy taminatin'ity fizaram-potoana any hoe orambe ao anatin'ity lalao ty ty amin'ny fiafarany zany tany amin'ny fiandohany lalao dia ty amin'ny fiafarany indray no avy be mihitsy izay orany izay corner fahadimy aty amin'ny fizaram-potoana faharoa lasa ny corner ho an'ny Comoriana lohan'iza ao aloha ao tsika malagasy misy fahadisoana tsika nahazo fahadisoana atao anatin'izay corner izay zany hoe raha ny fiam-potoana aloha dia ray minitra sisa dia ho tapitra tanteraka ny fiam-potoana ara-dalàna iny ilay fahadisoana teo ny Comoriana ka iny misosa voalohany tao anatin'iny Jordan Djibir atsika malagasy lasa Ryan Ponty sy ny azakazaka somary malama ny kianja Ryan Ponty saika hanao grand ponton
haingy mbola mailo aloha ary Bakary Sirdaoma nanzavany misy adosony zany misy adosony zao ihany koa fahaizana mifeny fepitoana fanampiny dimy minitra tsy mila maika intsony fa tia mitarika amin'isa roa raiky sika 10 minitra ny fepitoana fanampiny mila ay aloha no migerer an'io mila may mandany mihitsy sika tsika ihany koa mbola manana fandina mpilalao iray sisa Bakary zany nanao adosony zay Bakary fodalarana faharoa amby roapolo Bakary nanao fahatsona teo Bakary mpilalao an'ny Spartak Rotterdam Pays-Bas any amin'ny Eredivisie division voalohany any Pays-Bas dia miraikitra tanteraka aloha ny olona eny amboninkazo iny Iva Tomi hatrany efa zany Iva Tomi tanaty surface de réparation Iva Tomi dia izy zany namany tsisy namany izy dia mbola tsika malatsy io fa miraikitra ny baolina mandaka tsy nisy fifandonana ilay voadona ny vodalarana aloha iny le izy teo efa zany hoe ny amboninkazo aloha dia efa hoe zao hoe milalao rano ao anaty rano tanteraka no milalao zao le mampatsiahy le milalao eny Tambary zao ny baolina so ihany fa tsara ny pelouse fa tsara aloha ny pelouse dia izay tena hoe miraikitra be ny baolina izany izy nefa dia misy akony tanteraka aloha ity orambe ity io moa safidiny tsara no ampiatony lalao na tsy saingy efa minitra vitsy sisa mino fa tsy ato intsony ity tsara aloha zany paikady apetraky ny mpilalao malagasy izany dia tsisy tsy nahazo corner aloha tao Iva Tomi izay indrindra amin'ny fodalarana migerer io sisa zany no ataotsika dia faharoa minitra zay ny lasa roa minitra zay ny lasa Malimo zany manana isa 12 raha mizana amin'io ny isa tsy afaka isika zany aloha ny tafika any amin'izay hoe laharana faharoa amin'ny barrage zay zay izy teo miraikitra rano tanteraka aloha eny ambony kianja eny safidiny tsara io no ampiatona tsy ny lalao eny ambony kianja saingy efa minitra vitsy sisa dia miraikitra tanteraka aloha zay le hoe modany mampatsiahy amin'ilay milalao boly eny Tambary aloha zao dia miraikitra tanteraka dia ao anaty rano aloha aloha dia miraikitra eo aloha boly aloha mety atsika malagasy eo aloha maninona moa zay ray tsika raha teo tsika boly zao dia tsy voataka ny boly ao anaty rano asa dia mampiato-lalao ihany koa ny tsara aloha dia any boly dia manao mila mailo amin'izao mieritseritra hoe manala nefa le boly tsy lasa akory fa eo ihany mila tanjemana mila mailo ao anatin'izao fa sao dia hoe le mamerim-boly mantsy tena fahadisoana goavana mitaka zao hiavitra amizay hoe ianao mieritseritra hoe mamerina nefa le boly kay miraikitra tsy tody any amin'le mpilalao tokony andefasanao ny boly akory mila mailo alohana izany izy mila mitady adizany boly atsika ny boly dia mila mandany lera isika amin'izao minitra vitsy afarany lalao mila mitazona ny lera mila mitazom-bola tsy manao adosoana itso satria kody-piarete iny dia tsy mihetsika mihitsy dia inan'le bola miraikitra aloha ty aza aloha dia mampatsiahy le hoe bola Tambary aloha ty zany aloha dia fa eo aloha tsy mampitovy azy fotsy izy tsisy fotaka bola aloha dia eo dia miraikitra ny bola tsy tody zany hoe eo aloha mila dakana mafy aloha ny bola amin'izao dakana mafy mihitsy aloha mila mailo hatrany ao anatin'izany rehetra izany aloha bola anita raha vatsika malagasy zay fanafiana izay dia misy adosona ihany sa fa tsy sofiny miapo tsara samergezara roay aloha zahay tsara zany fanapa-kevitra izany dia mety ho azika malagasy dia misy may karatra mena aloha iboly karatra mena aloha inona ny teneniko teo tsika zao mamerina ny bola le izy kay miraikitra zany aloha fa ny rano sy ny bola no mifangary eto miraikitra iny izy teo isalima ny eritreritra hoe ho avy eo aminazy ny bola izy tody dia tsy maintsy mpilalao joueur de son na mpilalao eny ambony mpilalao folo aty ambony no tsy maintsy hoe misy mpilalao manao makazeterany mpiandry raty zay iny le nola mila mailo zay dosufa aloha zany ny amarana ny tilalao ty satria afaka segondra visy dia mitapy tilalao zany hoe soba ihany koa fanamina dia mifanona fanamina
mila mailo amin'ny satria le kianja le io zany reny tsy hoe faute professionnel rehefa ny kianja le kianja mihitsy no mahatonga an'ireny de le tena hoe mila mailo miraikitra tanteraka ny tsara voany manapaka anio izy efa tamin'ny rahalahy manapaka anio fampiresaka matoa zany mbola milalao eny ambony kianja misy antony satria tsara ny pelouse mbola azo ilalaovana zany eny ambony kianja io milalao folo ny collection ny Comoro mangataka fanazavana ihany koa moa iny Salim Mateo eny ambony kianja eny koa zany dia tsy maintsy mandeha foana mifanizana fanamiana aloha ny ranty fiany rano tanteraka aloha ny kotsa tanteraka aloha ny maillot eny ambony kianja ary mbola kofra mety faty ihany koa zao satria izay doisofa zay tsy mieritreritra no mpiana raty mihitsy aloha fa dia izy no tsy maintsy voatendry aloha na zany zany alavitra ihany aloha nefa maromaro ihany kofran zany hoe mihoatra kely ny any amin'ny 7 metatra any alasanina ve marokana igny koa takitaky zao hoe miala kely ny sautrodon bola de lalaovitsika mandany leritsika de mbola mandeha ihany baolina manahoana de misy fadisona afaka zany hoe efa mihoatra ary moa ny fepotona fanampiny zany efa mihoatra ray minitra zany efa ya Samir Bezara an'ole ny atoato teo aloha dia mbola tsy mitsoka ny mpitsara de tapitra tanteraka lalao voka-dalao manandanja ino antsika malagasy ao anatin'ity lalaon'ny andro efa sivy ty afa be aloha ny Barea Madagasikara roa no ray baolina matin'ny Clément Couturier ao antsika malagasy Eladaria Couturier teo amin'ny aparaky 10 Eladaria teo amin'ny minitra fahatelo amin'ny fitopolo raha tonga i Rafiki Saïd no nafatiny baolina ho an'ny Comorianina taty amin'ny minitra faha 1 amby 20